Makasika ny fiompiana indray kosa tsy mbola mitovy amin'ireo firenena hafa Madagasikara raha ny makasika ny tetibola izay natokana ho amin'ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra no azy teny amin'ny ankapobeny eto Madagasikara dia saika mpamboly sy mpiompy ary misehatra ny amin'ireo tontolo ambanivohitra avokoa ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy io moa no isan'ny tsikaritra nandritra ny atrikasany karakarainy ny ministera ny fiompiana. Ny 100 ny tetibolam-panjakanan'ny firenena iray dia tokony haompana amin'ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra. Mbola tsy izay anefa no mitranga eto Madagasikara izay manana arena lehibe tokoa eo amin'izay sehatra izay satria ny ankamaroan'ny mponina dia mivelona amin'ny fambolena sy fiompiana avokoa. Fantatra nandritra ny atrikasa fampahafantarana ny politika fiompiana izay nototsain'ny ministera ny fiompiana tetsy Anosy io tolakandro io fa vonona ny ametraka ny politika fambolena mahomby ho fitondram-panjakana ka ny fanjariana ara-tsakafo ny laharam-pahamehana voalohany. Raha ny fahafantarana an'izao vétérinaire gouvernance dikan'izay dia ny hoe miompana be indrindra amin'ilay sécurité alimentaire satria ny sakafo izay hoan'ny olona rehetra ka avy amin'ny biby misy an'ilay atao hoe zoonose raha ohatra misy aretina dia avy amin'ny biby daholo ka raha tsy misy fandraisana fepetra avy aty amin'ny ministera ny fiompiana mikasika amin'ireo sakafo sy hanina sy fanafody miditra eto amintsika sy ny hoaniny izao rehetrarehetra izao dia tsy mipetraka ilay sécurité alimentaire. Amin'ity taona 2024 ity koa moa dia ny sécurité alimentaire sy agriculture ny loahevitra nalain'ny Union africaine. Ity projet ity dia avy amin'ny Union africaine. Misy financement eo amin'ny $150,000 hoentin'ny projet io ho an'ny firenena anankiray. Resy lahatra raha matoa Antarandriamandranto fa afaka manao firenena mivelona amin'ny famokarana ara-toe-karena noho ny fiompiana i Madagasikara. Fantatra nandritra fotoana ihany koa fa handray fepetra ministera ny fiompiana mikasika ny trangana fivarotana hena kisoa misy poziny.